Eo amin'ny pejy ny toekarena kosa no anoizantsika ny vaovao amin'izao alina izao. Fanaovan-tsonia rososona izay fanamafisana fiaraha-miasa teo amin'ity sekoly ambony escam sy ny orinasa maintso na Mercantile Exchange ankilany sy teo amin'ity orinasa ity sy ny mpamboly ary ny mpanangona lavanila maintso ao anatin'ny distrikany Mananara izay mivondrona ao anatin'ny kooperativa tamin'ireo no nanamarihany orinasa maintso Madagasikara ny fafito taona nijoroan'ny tamin'ity androany ity. Tetsy amin'ny infinité ivandro no nanatanterahana izany. Fitaonandroany no nijoroan'ny orinasa Mercantile Exchange na ny maintso teto Madagasikara. Raha tsy mbola fantatr'olona ny orinasa izay misahana eo amin'ny resaka bourse de commerce tamin'ny taona 2012 tao anatin'ny 3 taona aty aoriana dia isany efa fantatr'olona izany. Iasan'ny maintso ny resaka lavanila maintso amin'izao fotoana izao izay isy ny fiaraha-miasa eo aminy sy ny tatsapamokatra sy mpanangona lavanila any amin'ny distrikany Mananara izay mivondrona ao anatin'ny tamin'ireo. Safidiana moa zany le vanila satria niveau international Madagasikara dia azo lazaina hoe capitale mondiale de la vanille de satria amin'izao fotoana izao moa zany dia efa betsaka ireo ohatrany hoe intermédiaire midina any amin'ny marché direct dia ny plateforme maintso zany avantage ho an'ny fournisseur sy ny client mba ahafahany mifanerasera mivantana fa tsy mipasser intermédiaire intsony. Izahay Mercantile Exchange of Madagascar no manana les plateformes de bourse de commerce ny matière première no amin'ny les plateformes dia aveo misy ny ireo orinasa maro miara-miasa aminay any atao hoe courtier ry zareo no intermédiaire entre ny investisseur sy ny plateforme dia aveo anatin'ireo société ireo no misy ny investisseur maromaro ny investisseur dia olona mampiasa vola anaovany spéculation amin'ilay plateforme maintso dia ny marihana fa ny plateforme dia efa en ariary. Isan'ny mahaliana ny olona ihany koa ny resaka crypto-monnaie. Satria ny olona rehetrarehetra efa mirona ny internet daholo zao dia efa betsaka ihany koa ny malagasy nefa ao anatin'izay sehatra anankiray izay hoe manao crypto-monnaie fa amin'ny plateforme any andafy dia donc zany mirassurer an'izareo kokoa hoe misy représentant eto Madagasikara amin'ny resaka transaction rehetrarehetra dia mahaliana ny malagasy ny crypto-monnaie ny bitcoin moa zany tena hoe malaza indrindra amin'izao fotoana izao. Nisy androany ny fanaovan-tsonia teo amin'ny orinasa maintso sy ny sekoly ambony escam ary ny tamin'ireo avy amin'ny Mananara sy ny orinasa maintso.